Tenanay zany a voafidim-bahoaka dia raharaha politika izy ty. Raha malala fa tsy zavatra mandeha tsony eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Dia ny anay sombavam-bahoaka zany a dia mitodika amin'zareo mpanatanteraka. Misy zavatra tsy milamina ny mpanatanteraka amin'izao fotoana izao ka tokony hojerena izany zavatra izany. Ny tenako manokana dia miteny hoe amin'ny article 54 dia tokony hojerena akaiky zany a ny fomba anaovana manainga mihitsy amin'ny session extraordinaire mba ahafahan'ireo député solotenan'ny vahoaka rehetra mijery ny situation politique eto Madagasikara. Izahay tsy miditra amin'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny sy ny adin'olona any ambony any fa ny vahoaka ny tsinjovina amin'izao fotoana izao. Mikatso ny raharaham-pirenena dia tokony misy andraikitra raisiny ny tompona andraikitra ara-panjakana rehetra. Mpanatanteraka zany hoe anoloana ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao. Eto koa dia mandeha koa ny resaka hoe misy vola zaraina ny antenimieram-pirenena. Samy teny anareo vahoaka izahay député dia tsy voavidina vola. Izahay député matoa napetraka isolotenan'ny vahoaka dia fampandrosoana. Fa matoa izay amin'izao fotoana izao tsy manaiky tsony ny zavatra misy tao amin'ny firenena dia mila mametraka an'ilay stabilité izay ahafahana mampandroso. Dia tokana ihany ny atongavana amin'izany dia ny fametrahana ny programme anasan'ny filoham-pirenena ho tanteraka. Ka raha misy manelingelina ny programme anasan'ny filoham-pirenena io dia tokony misy andraikitra zany hojerevana dia tsotra ihany fanoloana ny gouvernemanta izay tsy ara-dalàna amin'izao fotoana izao.